Ny serasera kosa indray mitondra ny heviny momba ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny serasera indrindra ilay antsoina hoe code de la communication médiatisée ary ihany koa ny firosoana ao anatin'ny aina aman-jery nomerika ny minisitry ny serasera arahantsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny fanampanazavana mahakasika ity hevitra izay mifamafao be ihany ankehitriny ity. Aritra eritaona ny fampianarana sy fametrahana ireo pitsopitsony rehetra amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny serasera na ny code de la communication médiatisée. Io no mafisy ny ministra ny serasera Vincent Andrianjato teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza omaly raha niresaka tamin'ny mpanao gazety ny tenany. Andalana ankehitriny ny fametrahana ny espace de concertation izay tokony men'ny filohan'ny République ahafahan'ny mpanao gazety miara-midinika amin'ny fampiarana ity lalàna ity. Voilà, misy raha teo le espace de concertation man président de la République dia medalana zany fampiarana azy dia mbola ao anatin'ny autorégulation tsika zao dia samy endry tsara mianatra samy endry aloha na izay tonga dia mianatra miendrika eo anatin'ny izy dia everiko fa azo ampiarina iny raha afaka heritaona zao tsika zany vao fantatry iny ny cadre légal dia iny zany zao ny fampivoezana dia rehefa misy ny fifampivoezana atry lalàny dia iny no tsy maintsy miseho conforme amin'iny ny rehetra rehefa aveo fa mandrapatonga an'izay dia ho asavainy iny efa vita ny tany Mahajanga vita ny tany Toamasina andeha ho amin'ny Morondavitsika andeha ho any Antsirabe andeha ho amin'ireo fanazavana ny mikasika ny code ho an'ny mpanao gazety 950 manerana ny Madagasikara tokony hanana ny boky iny avokoa ny système des Nations Unies dia efa nanome toky fa andeha hanampy atsika hanazava ary hanaparika ny code de la communication io dia miandry an'izany fotoan'izantsika. Eo ankilany ihany koa dia nalamafy ny ministra ny serasera fa miandalana ny fanovana ny tontolon'ny aina aman-jery au numérique araka ny fifanarahana iraisam-pirenena eo anivon'ny Union internationale des télécommunications na ny UIT.